15,000 ny vidin'ny anankiray. Ka atao inona le eo ampovoanina sitsika amin'ny fonenan'ny voninahitra io zany tsy haiko ohatrany hoe lasa mpanjaka kely zany sa hoe io zany ohatrany hoe quartier général koa zany fiangonana io zany fa ny zavatra anankiray mba tena ohatrany mampametra-panontaniana amin'le ihany zany de zao nisy fotoana moa izy zany tany amin'ny faritra zany tany Majunga efa saiky norotahan'ny olona tany fa izy moa amin'le mahalalalala olona zany misy mpiara-miasa kaiky aminy ao commissaire zany commissaire olona ambony eo amin'ny police nationale ao de misy mpikambana ao mizira koa mpiara-miasa aminy de reo zany nanao intervention ho anazy de tsisy nasahany ohatrany hoe nigafy anazy zany tamin'izay fotoana zay fa ny zavatra mba ohatrany hoe mahavariana ny olona amin'ny fotsiny zany le izy le hoe izy zany arahana garde du corps be de be foana zany rehefa misy déplacement ataony rehefa antosika nirotahan'ny olona azy tamin'izay zany ohatrany hoe nisy pasteur zany hoe tian'ny olona zany fa nitondra an'le fiangonana tao de ohatrany hoe tsy tian'ny olona ny analana ny pasteur io tao satria efa mandroso be le fiangonana efa fakazo-pino zany ny pasteur sy ny mpino de mba niteny nangataka anazy zany le olona hoe mba avelao le olona hitondra ny fiangonana de nanao valivaly teniko boribory tao moa izy zany ka ny olona any mifaritra moa ndraindray somary ohatrany mafanafana zay ihany de tezitra zany ny olona de hoe tena tsy avelanay mivoaka eto androany fa tena matina io androany de tamin'izay zany nisy an'ireo namany tao amin'ny polisy ireo zany nanao intervention anazy de izy koa zany tsy akilany amin'ny lafiny indray amin'le hoe mahalala olona ao amin'ny fitondrana io olona io zany fatapatatro ihany amin'ny akapobeany satria nisy fotoana zany nisy tompona andraikitra ao amin'ny primature nijoro vavolombelona zany hoe tamin'izay moa zany nisy an'iny raharaha hoe mpianatra tany Casan iny le hoe saika horoahana hiala tamin'ny trano de nidehaka le raha namana hoe izy foana zany ohatrany hoe atao solotenan'ny primature isaky ny misy raharaha zany hoe ilan'ny primature de izy foana no alefa de izy koa ohatrany hoe isaky ny mandeha zany de misy zéro fara ny tomobiliny sy ohatran'izany de nidehaka mihitsy zany io raha namana io hoe tena hoarovanay anao pasteur fa nizanizy mikitikitika anay ao mikitikitika anao de tonga de za mihitsy nitsangana ikarakara azy de izay moa zany ny vava nataon'ny farany araka ny fitantaran'ireo namana tao am-piangonana hoe niza mikitikitika anay ao de tonga de io olona fantatra eo amin'ny fitondrana io zany tonga de miady aminy ary miady ho anay ary ny tena mampalahelo amin'le izy zany izy koa misy olona fantany koa amin'ny fitsarana satria ny dada ny mpiasa ny fitsarana taloha izy tao anatin'ny toriteny izy no teny an'izay dada ny mpiasa ny fitsarana teo aloha ary araka ny fitantarany ihany zany izy ihany no nitantarany zay hoe amin'ny toriteny hoe izy nisy fotoana taloha tany alohaloha tany tamin'izy mbola tsy pasteur misy betizy ataony de ny dada ny mikontakte olona amin'ny fitsarana ao de io olona amin'ny fitsarana io zany mamoaka azy foana de na hatramin'izao ary zany na misy zavatra tsy mety ataony ary zany de mbola ireo olona reo foana zany no mitsangana miaro azy fantaniko faraparany raha marana antsika an'le resaka zany raha ohatra zany ianao zao efa ohatrany hoe efa nisokatra ny maso zany efa tsy ao anatin'le fiangonana intsony afaka miresaka amin'ireo olona mbola ao anatin'ny fiangonana inona no mety mba afatra tianao ampitaina amin'izy ireo zany mety mba hoe ampisokatra ny sainy ihany koa na tsy fantatro na mety itenenanao hoe ny tsara kokoa ve ny fiainanao amin'izao na hoe amin'izao ohatrany hoe efa tsy ao anatin'le fiangonana zao raha ampitahana amin'tao ahoana inona no mety ho azonao resahana amin'ireo olona ireo ny afara tiako ampitaina amin'le olona mbola azo lazaina hoe miraikitra ao anatiny zany de so io tsisy fahagagana fidiam-bola zany fa Andriamanitra zany na amin'ny fotoana inona tianao fahagagana eo amin'ny fiainanao de mahavita ary tsika koa zany raha teo amin'ny fiainana andavanandro ampian'Andriamanitra foana fa tiako lazaina zany de zao aza manaiky ampirorona sy ampitahoriny zay Andriamanitra tsy fomba n'Andriamanitra mihitsy zany mampitahotra sy mampiororo olona ary mampangotsokotsoka olona tena sanatriavin'ny vavaladinin'ny lela hoe tena
hoe ho vonoko ho fatara vo manao rakitra ry zato sy roanjato zany zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra hoe tsy fomba fiasan'Andriamanitra zany zavatra zany ary le izy koa tsy hoe io koa manko le fitaka indraindray ohatrany hoe rehefa tsara toroteny be sy hoe rehefa miainga avy any amin'ny anaran'i Jesosy a de ohatrany hoe de mety foana zay atao ny lazaina foana manko hoe fanosorapotaka sy fanaratsiana le ohatrany hoe resaka mandeha momba an'le olona nefa za zany mampirisika ny ireo zay mbola ao anatin'ny fiangonana saina ihany hoe mba adiadio tsara ihany aloha le zava-misy fa zavetrany tonga de mihinanam-bolony hoe vao misy zavatra tsy mety tenen'ny olona mikasika ny pasteur de hoe fanosorapotaka nefa tsika rehetra miara-mahalala efa 20 taona ny fandimby zao efa 10 taona zao nisian'ny fiangonana saina be de be foana zany ny olona ohatrany hoe mitaraina zany rehefa tena akapoka zany le zavatra be loatra zany le olona any ambadimbadika any ohatrany hoe victimeny surtout amin'ny resaka arabola nefa rehefa dinihana zany le zavatra azo vahana tsotsotrany le izy ohatran'izany hoe karaha man'olona tao taraiky be zany tsy hitako mihitsy zao inona ny problema amin'izany raha ny vola miditra inona ny mahatonga anao hoe tapa-kevitra hoe ndeha hijoro vavolombelona mikasika an'le zava-misy ianao ve tsy matahotra mety hoe sao de ho tratrana fampitahorana antsotsay sy ny sisa satria nijoro vavolombelona manakina ampabe maso an'le fiangonana za aloha zany a misy dikany matoa hoe afaka vanim-potoana lavalava mihitsy zay vao tena hoe sanijoro zany hoe efa mba niomana koa zany tany ambadimbadika tany efa nivavaka tany ary za koa zany matoko sy mino hoe fa herin'Andriamanitra ny momba za zany tena mijoro amin'ny fahamarinana zao zavatra avokako sy resahako zao fa raha ohatra moa izy zany sa manao démenti zay tena mahavariana sy mahatsikaiky mihitsy zany fa ninonninona nambara momba azy aloha hatramin'izay betsaka zany reny resaka efa henoko hoe nanakianan'ny olona azy tao am-piangonana tsy capable mihitsy izy zany midebate raha mikasika an'le zavatra nakianan'ny olona azy raha ny resaka mikasika ny Prinslake io fotsiny zao ohatra tsy nasiany resaka mihitsy le izy nefa olona maromaro any zany mba nanontaniako hoe inona ny mba niteneny mikasika an'le Prinslake University ny lany tanteraka le resaka fa tonga de menace fandrahonana foana zany fampirorona sy fampitahorana ka io zany tsisy le zavatra efa fantatra hoe herin'ny maiziny efa mody miafinao ambadiky ny mody hoe fivavahana fotsiny raha izy miaraka amin'ny herin'ny maizina za miaraka amin'ny herin'Andriamanitra vonona foana zany ijoro amin'ny fahamarinana fa tsy mampatahotra na mihitsy zay zavatra mety mbola omaniny sy ataony io de misaotra betsaka anao ary nanaky nitondra an'izay fijoroana vavolombelona zay de mirary soanao ihany koa ao anatin'izay hoe fiezahana mba hanazava ny sain'ny olona zany manoloana nyty resaka misaotra anao madama